Revavaka isika rehetra. Mbola velom-pisaorana anao izay ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina o, nanomezana ho anay tombonandro fahasalamana, ahafahanay miatrika izao famaranana ny 10 taonany
fankalazana ny fahavolotaonan'izay Bethlehema izao. Ankehitriny Tompo hianatra eto izahay, dia mitenena aminay fa voninkaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ametrahana feno izany vavaka izany. Amen. Ny voalohany teny dia fisaorana an'Andriamanitra lehibe no izao fahatratrarantsika ny famaranana ny fankalazana ny fahafolontaonan'izay Bethlehema izao. Ary miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, isika izay Bethlehema rehetra manerana an'izao tontolo izao tratra n'izany andro lehibe izany. Isaorana ihany koa ireo mpandahatra ny programa nanome anjarany tenanay. Mankasitraka indrindra tompoko. Hiditra avy hatrany isika amin'ny anjara fampianarana izay nomena ny tenanay eto, izay nampitondrana ny lohateny hoe ny kristianina manoloana ny asa diakonady. Hozaraintsika telo lehibe ny fampianarana. Amin'ny tapany voalohany isika no hijery ny famaritana tsotsotra ny atao hoe kristianina. Ao amin'ny tapany faharoa no iresahantsika ny asa diakonady. Ny fahatelo farany no hiresahantsika fa zava-dehibe ary anisan'ny mampandroso ny fiangonana ny fanaovan'ny kristianina asa diakonady. Fizarana voalohany, iza no atao hoe kristianina? Anondroana ireo olona vita batisa mino any Kristy. Ny kristianina ihany koa dia avy amin'ny tapaky ny anaran'i Kristy ka iantsoana ireo olona mino sy manaradia azy. Koa satria avy amin'ny tapakan'anaran'i Kristy ny kristianina dia izao, ny fiainan'i Kristy no tokony ho fiainana, izay nataon'i Kristy no tokony ho atao. Ho jerentsika ny filazantsara-njaona 4:10, ny 5:12. Ho vakitsika vetivety eo amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no hatao koa. Ny asa ataoko hoy ny Tompo, hoy Jesosy eto, no atao koa. Ny kristianina izany dia manao ny asa izay nataon'i Jesosy teto ambony tany tamin'ny nanatanterahany asa ministerialiny teto. Dia maro ireo asa izay notanterahin'i Jesosy. Inona avy ireo zavatra nataon'i Jesosy na ireo asa nataon'i Jesosy tamin'ny nanatanterahany izany asa ministerialiny izany? Nitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, nanafaka ny nampahoriana, ny mpifatotra sy ny maro hafa koa. Luka 4:5-7 no ahitantsika ireo famitinana ny asa izay nataon'i Jesosy. Io koa no tokony ho ataon'ny kristianina. Mitory ny filazantsara, manampy ny mahantra, mamangy ny kambotsy sy ny mpitondra-tena araka ny epistiliny Jakoba 1:7-7. Izany koa no mitondra antsika ho amin'ny tapany faharoa, ny amin'ny atao hoe asa diakonady. Ny asa diakonady dia avy amin'ny teny vahiny hoe diakonia. Ny diakonia ho jerentsika ao anatin'izany hoe inona no atao hoe diakonia, ny mahazava-dehibe azy eo amin'ny fiangonana. Avy amin'ny teny Grika no nahazahoana ny teny hoe diakonia. Misy teny vahiny ihany reto andikana azy,
toy ny hoe ethos, emission no andikana azy amin'ny teny anglisy. Misy ihany koa teny avy amin'io diakonia io hoe diakonos, izay anondroana ny olona manao diakonia na manao asa diakonaly. Amin'ny teny vahiny izy, teny anglisy dia antsoina hoe servant minister, mpanompo no andikana azy amin'ny teny gasy. Maromaro ireo famaritana azo amaritana ny teny hoe diakonia, dia mentsika eto avy izany famaritana izany. Ny voalohany, fanompoana atao ampitiavana, hanasoavana ny hafa, hanasoavana ny fiangonana, hanasoavana ny fiarahamonina, hanasoavana ny firenena no atao hoe diakonia na asa diakonaly. Ny famaritana manaraka, ny diakonia ihany koa dia famerenana amin'ny laony ny fiainan'ny olona anankiray ho ao amin'ny fiarahamonina misy azy. Ohatra ny nataon'ilay Samaritana anankiray, izay nisy olona azon-jiolahy dia namerina ilay olona izy izay azon-jiolahy ho eo amin'ny fiarahamonina misy azy teo aloha, nikarakara azy, nitsabo azy, nanome ary nahatonga ilay olona azon-jiolahy salama ho ary tafaverina indray eo amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Diakonia ihany koa no ilazana an'izay. Ny diakonia ihany koa dia fampiakarana ny olona anankiray ho eo amin'ny tsipika anondroana ny olona anankiray na ny fiangonana na ny fiarahamonina fa hoe mandroso. Izany hoe misy tsipika ametrahany fiarahamonina ny olona anankiray hoe mandroso. Rehefa tonga eo amin'ilay tsipika ilay olona na ilay fiangonana na ilay tanàna dia antsoin'ny fiarahamonina hoe mandroso izy izay. Ka ny diakonia na ny asa diakonaly dia fampiakarana ny olona anankiray ho eo amin'io tsipika izay anondroan'ny fiarahamonina ny olona ho mandroso izay ny fanaovana asa diakonaly. Izany hoe fanampiana atao an'ilay olona hahafany ho tonga eo amin'ilay tsipika izay anondroana ny olona fa hoe mandroso. Ny diakonia koa dia fanompoana atao amin'ny alalan'ny teny sy ny asa. Izany hoe sady mitory ny filazantsara ny olona manao asa diakonaly no manao asa tsara, ampitiavana, hanampiana sy hanasoavana ny hafa. Ny diakonia koa dia asa fifanampiana sy fifanohanana atao amin'ny mpiara-belona. Ireto famaritana roa farany ireto no tena fototra amin'ny diakonia. Ny fanompoana atao amin'ny alalan'ny teny sy ny asa, ary asa fifanampiana sy fanohanana atao amin'ny mpiara-belona. Ao amin'ny testamenta vaovao dia ahitana betsaka ny endrika izany diakonia izany. Eny Jesosy tena mihitsy aza no nanao diakonia na diakonos azo alain-tahaka ao amin'ny testamenta vaovao. Andriamanitra iray kosa no diakonos ao amin'ny testamenta taloha. Nanompo sy nanampy ny hafa, indrindra ny mahantra sy ireo izay ahiliky ny fiarahamonina Jesosy, toy ny mpamory hetra, toy ny vehivavy janga sy ny maro hafa koa. Tsy vitan'izay ihany fa nitory-teny tamin'izy ireo koa. Araka ny Mateo 1:1-7:20, Marka 1:1-20, Mateo 5:5-2. Na Andriamanitra koa aza
tao amin'ny testamenta taloha dia nahitana izany fanampiana sy fiarovana ireo voailikilika tao amin'ny fiarahamonina toy ny mpitondra-tena sy ny kamboty. Salamo 4:1. Malakia 3:5 no ahitantsika an'izay. Ny fiarovana ny marefo koa dia tena diakonia na asa diakonaly. Ao amin'ny Lioka 5:5 ka hatramin'ny 10 no mamintina ny asa diakonalin'i Jesosy. Ao amin'io 5:5 ka hatramin'ny 10 io dia asa fanafana, fampihavanana, fitoriana ny vaovao mahafaly, fanasitranana no azo andravonana izay rehetra voalaza ao amin'io 5:5 ka hatramin'ny 10. Ny fandray nitory ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy tao anatin'izay. Ny fandray sy ny fanerasera tamin'ny olona maro ihany koa izy, na nasitrana ny marary. Ireo no azo amintinana ny asa diakonalin'i Jesosy ao amin'ny testamenta vaovao. Tsy Jesosy ihany nefa no nanao asa diakonaly ao amin'ny testamenta vaovao, fa ireo olona nanara-dia azy ihany koa dia nanao asa diakonaly. Ireto ary nisy ampany amin'ireo asa diakonaly izay nataon'ny olona nanara-dian'i Jesosy, izay voamarina araka ny tenin'Andriamanitra omentsika ireto. Marta nanompo ny mpiarabelona taminy, satria hoentsika teo hoe ny diakonia dia asa fanompoana. Zaona 2:12. Ny mpianatra Jesosy ihany koa dia ny fanompo. Petera 2:4. Manompo ny hafa. Ahitantsika an'izany ihany koa amin'ny testamenta vaovao araka ny Matio 20:4. Vehivavy nanara-dian'i Jesosy nanompo azy tamin'ny fananany. Lioka 5:7. Ireo voatanisantsika teo ireo dia manamarina fa nanao asa diakonaly ireo olona izay nanara-dian'i Jesosy, tahaka ireo mpianany sy ireo vehivavy niara-dia aminy. Ny tapany farany hojerentsika dia ny mahazava-dehibe ny diakonia. Ary ny mahazava-dehibe ny diakonia eo amin'ny fiangonana. Koa satria eo amin'ny sehatry ny fiangonana no misy atsika, dia izany no horesantsika. Fa ny asa diakonaly dia azo atao na amin'ny olona anankiray, na amin'ny tanàna, na amin'ny fiarahamonina misy atsika, indrindra fa ny fiangonana araka izay resantsika eto. Inona no mahazava-dehibe ny diakonia eo amin'ny fiangonana? Ny diakonia na antsointsika amin'ny fiteny mahazatra hoe asa diakonaly dia tena antoky ny fandrosoan'ny fiangonana. Inona no antony? Petraka ny fanontaniana. Ao anatin'ny asa diakonaly ny fitoriana ny filazantsara, fanaovana tafoka masina izay hamoriana olona ho an'i Jesosy. Voafako ao anatin'ny fanaovana diakonia koa ny fanasoavana sy fifanampiana ary fiarovana ireo izay marefo eo amin'ny fiarahamonina. Sady mamonjy ny fanahin'ny olona anankiray ny fiangonana manao asa diakonaly no mamonjy ny ara-nofony ihany koa. Ny mahasamihafa azy amin'ny asa sosialy tonga dia resahako ity, satria matetika afangaron'ny olona amin'ny asa sosialy ny asa diakonaly. Ny mahasamihafa azy ny asa diakonaly dia
no tsinjitsika tsara teo hoe fanompoana amin'ny alalan'ny teny sy ny asa. Zany hoe miaraka mandrakariva amin'ny fitoriana ny filazantsara ny fanaovana asa diakonaly. Tsy vitany hoe mitory filazantsara ny olona anankiray na ny fiangonana fa manao asa fanampiana ny olona zay anatanterana izany fitoriana ny filazantsara izany. Ohatra zao ny FLM dia manao famangina ny voafonja. Misy sorotr'asa anankiray ato amin'ny FLM izay misy pastora maromaro no miara-miasa amin'izany tetikasa izany, mamangy ny voafonja. Tsy vitany hoe mitory ny filazantsara amin'ireo voafonja ihany io tetikasa io fa mitondra izay voatsirambin'ny tanana ihany koa. Iny na tsy ilay tetikasa aza fa voavetivety zao tamin'ny Facebook eo dia nahita ny synodam-paritany mena be nanao famangena ny voafonja izy ireo dia mitondra vary amin'ny gony nomena ny voafonja akoatra ny fitoriana filazantsara izay efa ataon'izy ireo amin'ny alalan'ny fiangonana. Tena tsara izany ary izany no atao hoe asa diakonaly. Maro samihafa nefa ny endrika isehoan'ny asa diakonaly eo amin'ny fiangonantsika, fa ohatra iray fotsiny izay noresako antsika izay. Ny noresantsika teo ihany koa fa anisany antoka ny fampandrosoana ny fiangonana ny fanaovana asa diakonaly. Ho resantsika fohifohy eto ary ho faritantsika fohifohy ny atao hoe mandroso. Ny hoe mandroso dia miala amin'ny toerana misy tamin'ny voalohany, mandroso makany aloha. Ilazana fahombiazana ihany koa ny atao hoe mandroso. Ilazana fahombiazana eo amin'ny olona anankiray, ilazana fahombiazana eo amin'ny tanàna anankiray, ilazana fahombiazana ihany koa eo amin'ny fiangonana anankiray. Izay sy izay izy raha faritantsika tsotsotra. Ka ny fiangonana anankiray lazaina fa hoe mandroso dia fiangonana manao asa diakonaly. Izany hoe mitory teny sy manao asa fanompoana. Tsy afa-misaraka ireo fa miara-dalana mandrakariva. Lasa asa sosialy fotsiny ny asa atao raha tsy miaraka amin'ny fitoriana ny filazantsara. Iverenako fohy ilay asa sosialy teo fa tsy dia voaresaka. Ny asa sosialy dia tahaka ny ataon'ireny fiangonana na antsointsika ihany koa hoe silamo. Ny silamo dia anisany manatanteraka asa sosialy izy. Mitondra fanomezana izy, mamangy voafonja izy fa tsy misy fitoriana filazantsara miaraka aminy fa mitondra fanomezana avy aminy izy izay voatsirambin'ny tanany omeny ny voafonja. Izay ilay asa sosialy. Azo ny atao ihany koa hoe tsy voafonja fa ho an'ny mahantra, manome sakafo ho an'ny mahantra izy. Asa sosialy izay. Fa ny tsy hitovia ny asa sosialy sy ny asa diakonaly dia ny asa diakonaly miaraka mandrakariva amin'ny asa fitoriana ny filazantsara. Ny olona manao asa diakonaly dia olona mino. Hoy isika tary aloha hoe ny kristianina dia olona mino any Kristy, olona vita batisa manaradia any Kristy. Ka rehefa mino dia mila asa izany finoana izany. Mila manompo any Jesosy itsika. Mila manao ny asa izay efa nataony koa araka ny filazantsara ny Jaona zay novakitsika teo ao amin'ny Jaona 4:12 ny 2:12. Mila manao ny asa izay nataony Jesosy.
mitory ny filazantsara, manampy ny kamboty ary mamanga ny mpitondra-tena sy ny mahantra. Ahoana hoy Jakoba ao amin'ny epistily? Ny finoana tsy arahan'asa dia maty. Maty ny finoana raha misy milaza azy fa kristianina izy, mino an' Jesosy izy, nefa tsy manao asa diakonaly. Ny finoana aseho amin'ny fitiavana no tena zava-dehibe amin'ny fanaovana asa diakonaly. Jakoba 2:1-12-17, Galatiana 5:5-4, Efesiana 2:2-10. Io faran'io no tena tiana hotrindriana mafy eto amin'ity anjara fampianarana ity. Ny fitiavan'i Kristy no manery antsika hanao asa tsara. Ny fitiavan'i Kristy no hahaizantsika manampy ny hafa, manampy ny fiangonana. Ahafahantsika manatanteraka ny asa fitorianan'ny filazantsara izay tena fototra ao amin'ny diakonia na ny asa diakonaly. Vitaonantsika kristianina vita batisa mino an'i Kristy ary ny fampianarana eto. Hanao inona? Hanao asa diakonaly. Ahoana hoy ny fanevantsika amin'izao fankalazana ny famaranana ny 10 taonan'i ZDFLM izao? Aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Mila mifanantona isika, mila mivory sy mifandinika, mifampila hevitra ampitiavana ny tokony atao hampandrosoana ity fiangonantsika ity, indrindra amin'ny fanaovana asa diakonaly izay tena avokafoka mamelona ny fiangonantsika. Avokafoka mamelona ny fiangonantsika satria sady mitory ny filazantsara isika no manao asa tsara. Indrisy anefa haitsika ny miresaka ny amin'izany atao hoe fitiavana, fa tsy haitsika ny manatanteraka azy. Inona ny zava-misy? Raha misy tonga ao amintsika mandondona izy, mba vonjeo rehefa tena tsy manana hoe ahoana hoy Jakoba? Dia hosahanao ve ozy izy no hiteny hoe mandehana mpiadanana, nefa ao aminao misy ray kapoaka tokony omenao azy. No tsy fananantsika ilay atao hoe fitiavana dia inona no ataontsika? Mitondra-bava? Vitan'izay ve? Ny finoana tsy arahan'asa hoy Jakoba teo dia maty. Ka ny fanaovana asa diakonaly dia fanompoana tao ampitiavana. Ny fitiavana no takiana voalohany. Raha tonga teto ambony tany koa Jesosy, fitiavana no nahatonga azy nanaiko faty, hisolo ny otatsika, hisolo atsika mpanota, nanadio atsika ho afaka amin'ny fahotantsika. Io tsy fitiavana io no tena nisan'ny sakana tsy mampandroso ny fiangonana, satria io tsy fitiavana io no antony mahatonga ny kristianina maro tsy manao asa diakonaly. Ndao ary ala amin'izany, fa hampanjaka kosa ny fitiavana itsika. Hatanterantsika ny asa diakonaly izay anisany baiko napetraka Jesosy amintsika. Araka izay nataonareo tamin'ny anankiray amin'ireto rahalahy kely ireto i Jesosy no nataonareo tamiko, araka ny filazantsarany Matthieu 5:20-20. Ao ihany koa ny epistily nosoratan'i Jakoba izay efa notenentsika teo ao Jakoba 1:17.
2020 dia mbola milaza izany fanatanterantsika ny asa diakonaly izany. Koa ny kristianina manoloana ny asa diakonaly dia tsy hafa fa ny kristianina manao asa diakonaly. Ary handroso amin'ny asa tsara tokoa isika araka ny fanevana izao fa 10 taona izay DFLM izao raha mahatanteraka izany asa diakonaly izany. Vonaitra ny eo an'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina izay efa azatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Mbola hiara-ivavaka isika. Misaotra Jesosy eo ny amin'ny fampianarana izay nomenao anay androany mahakasika ny asa diakonaly. Misaotra fa nomenao lesona izahay fa izahay kristianina vita batisa rehetra, tsy ny pastora, tsy ny katekista na ny mpiandry irery hany fa ny kristianina vita batisa rehetra dia irainao hanatanteraka ny asa misiona amin'ny alalan'ny fanatanterana ny asa diakonaly izay fanompoana amin'ny alalan'ny teny sy fanompoana amin'ny alalan'ny asa. Omeo anay ary ny fitiavana satria izany no tsy anananay ka tsy hahafahanay manatanteraka izany baiko avy aminao izany. Mangataka aminao ary izahay izay DFLM amin'izao famaranana ny fankalazana ny 10 taonanay izao mba handray anjara amin'ny fanatanterana ny asa diakonaly izahay amin'ny toerana misy anay tsirairay, amin'ny fiangonana misy anay tsirairay, amin'ny fiarahamonina misy anay tsirairay. Hanananay fandrosoana na eo amin'ny fiangonana na eo amin'ny olona izay anaovanay izany na eo amin'ny fiarahamonina ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahana feno izany vavaka izany. Amen. Biasa, Zerah,
ry Jesosy tolombavaka itera ny anaranao tolombavaka ihany katahirona enganye tovonina ity ny anaranao esaurana yane ny anarana Jesosy fantatra toko malehibe ny fitiavana ratsy namerana irery antany toyana fananirana raifadai masna yaminana isaurana yame isaurana yanarana Jesa isaurana yame isaurana yanarana Jesa isaurana yame yanarana Jesus fantatra toko malehibe ny fitiavana ratsy namerana irery antany toyana fananirana raifadai masna yaminana isaurana yane isaurana yanarana Jesa isaurana yane isaurana yanarana Jesa sautradera tolotra ry Jesosy tsy takatry ny saina ny fitiavana na diny ala tety antany azaniana tsy manamelana irery antany isaurana yane ny anarana Jesus isaurana fantatra toko ny anarana Jesus ratsy namerana irery antany falehibe fananirana raifadai masna yaminana isaurana yane isaurana yanarana Jesa isaurana yane isaurana yanarana Jesa isaurana yane yanarana Jesus isaurana fantatra toko ny anarana Jesus ratsy namerana irery antany falehibe fananirana ny fitiavana masna yaminana isaurana yane isaurana yanarana Jesa isaurana yane isaurana yanarana Jesa isaurana yane isaurana yanarana Jesa
Aya, aya, iye, Jesus Baba. Sinyada pamutigi yang apa? Manejantane. Bitanti mangenti manturati sera. Tauti kayate. Sinyada pamutigi yang apa? Manejantane. Bitanti mangenti manturati sera. Tauti kayate. Aya, Aya, iye, aya, aya, iye, Jesus Baba. aya, Aya, iye, aya, aya, iye, Jesus Baba. kita nyavangira. Tauti kayate. Temi nuku-nuku, bela iya, rumi suku-suku. Bunye, kasa nyavantara. Tauti kayate. Temi nuku-nuku, bela iya, rumi suku-suku. Aya, Iye, aya, aya, iye, Jesus Baba. aya, Iye, aya, aya, iye, Jesus Baba. jalang ati funa haine. Zanzanare. Emana umninu, gane Fatima tugiaze. Jalang ati funa haine. Zanzanare. Emana umninu, gane Fatima tugiaze. Aya, Iye, aya, aya, iye, Jesus Baba. Jesus Baba, mane penskera bilabe. Yubisani kuna, dalam miras mata. Wa Jesus di manedaba. yuwe, Yubisani kuna, dalam miras mata. Wa Jesus di manedaba. Rahasia Vincent Nino dan Najib Kristi. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Sundusu, vivita,
ZFLM full taona mari-patserovana t-shirt, polo, sweat capuche amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianarantsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga. Takaty ny saiko fitiavanao Jesosy, tsy takaty ny saiko fitiavanao, tsy takaty ny saiko fahasoavanao, tsy takaty ny saiko fitiavanao, tsy takaty ny saiko fahasoavanao, tsy takaty ny saiko fitiavanao. Pamunjana saru
Kasih
fankarazan'ny fahatelopolo taona tanoka masina tao samy'ny fotoana zao dia mikarakara tournoi natokana hoe sport federana natokana ho an'ireo sampana anaty fiangonana sampana fanatanjahantena ao anaty fiangonana izy io dia ho atao amin'ny faha 20 ary faha 10 volana jona ireo karazana fanatanjahantena hita amin'io tournoi io dia ny basket ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy ny foot à 7 ho an'ny lehilahy ihany ny volley mixte ary ny pétanque mixte ihany koa ny farafisoratana lahana dia amin'ny faha 20 volana May ho antsika izay maniry handray anjara amin'ny tournoi io dia manasantsika contacter ny 034 08 ny 71 74 na koa ny 033 12 626 80 na afaka mandefa ampe amin'ny Facebook ny Zoaja Hakotiny ireny fotsy eo fa voafetra nireo isan'ny ekipa raisina amin'ny tournoi io. Jesus,
Jesús veziani la Jesús mahakata panasitra napitani kau kisahijanga Ranumasi nazatau napagini nikatuni Mainimi sini manau ahatuni si jamuni Mu Jesus veziani kani madraki sayeni velutu kini fanani sanekeni nuvunzeni unauri sinitsani azawetiantani veti deifani mampaninu naizani Mu Jesus